raha manao zay manaraka an'ity vidéo ty tsika rehetra zay mbola tsy abonné dia arahony chaîne abonnez-vous maro vaovao ara-panatanjahantena ara-politika ara-sosialy sy ny zava-misy maro ao Madagasikara rehefa fampizarana amintsika tsy adino ihany koa ny fialamboly toy ny tantaran'onjam-peo eo ihany koa ny torohevitra ara-pahasalamana izay mahasoa sy mahafinaritra antsika tsirairay avy abonnez-vous RCG TV. Artista malagasy, mpanakanto malagasy, raikitra ny Sakoroka, raikitra ny Hatsaritaka, raikitra ny disadisa eo amin'ny Big MZ, Bastalayon ary Naedja. Resaka fahalazana na koa hoe célébrité mantsy no netmo an'ity raha ity. Nanao publication i Big MZ tanio 20 Desambra 2024 fa star izy. Nametraka commentaire araka izany Bastalayon fa tsy misy mahafantatra azy raha tsy ny gasy irery ihany toy izao amin'ny sary izao. Na iriana hony tsy mahay azy na star antay ninona hoy i Bastalayon. Namaly Big MZ fa izy dia star de mandat fa i Bastalayon ndray dia star d'Antala. Tezitra araka izany Bastalayon ka nanao farateny hoe hofirainy amin'ny antsy i Big MZ. Raha nahito fifamalina io ndray moa i Naedja dia nandrisika ary faly hijaby ka niteny any Bastalayon nanao publication ary indrindra nanaraby any Big MZ fa alika bidog izy. Tezitra indray Big MZ raha nahita ity publication ty ka namaly azy tao amin'ny commentaire hoe aza miditra amin'ny affaire tsy misy azy na dia te halaza toy ny inona aza fa ny asa no ataovy. Tsy raha miteny hoe alikany ray aman-drenao hoy izy i Big MZ namaly azy tapitonina. Namaly moa i Naedja fa libre hono izy amin'ny resaka ary afaka miteny izay tiany atao eto amin'ny tambazotra sosialy Facebook. Sady nopainy tamin'ny alalan'ny emoji tanana i Big MZ. Araka izany dia miandry aplamina antirara ty itsika indrindra fa ny eo amin'ny Big MZ sy Naedja satria raha ny fahitana ny commentaire izay ny fifamaliany Big MZ sy Bastalayon dia toy ny sangisangy ihany ny an'izy ireo fa i Naedja ndray dia avy dia nijaby tsy fantatra hoe inona marina no tiany Naedja atongavana amin'ny Big MZ. Araka ny hevitrao izany diso amin'izy ho telo mirahalahy ireo i Big MZ izay nanao publication fa star izy sa i Bastalayon izay nanao commentaire fa tsisy mahafantatra azy raha tsy malagasy irery ihany sa i Naedja izay niditra tamin'ny affaire ary niteny fa bulldog i Big MZ. Marina moa fa samy niteny rasy avokoa ireo olona anankitelo ireo na i Naedja na i Big MZ na i Bastalayon.